Andro efatra ao anatin'ny taona fotsiny no andro iasana voasikajo ho andro tsy iasana mandritra ity taona 2024 ity. Efa fantatra tokoa izao ireo andro tsy iasana sy andro fety leo arahantsika ny mahakasika izay. Efatra andro monja ny andro fiasana voasikajo andro tsy fiasana mandritra ity taona 2024 ity araka ny daty nomen'ny ministera ny ampitany dia ny voalohan'ny volana May andro iraisam-pirenena natokana ho an'ny mpiasa izay tafatotona andro zoma. Ny 9 jona izay natokana kalazana ny fetim-pirenena andro zoma ihany koa. Ny 15 desambra izay andro natokana kalazana ny fety Noely izay menjera alarobia ary ny 1 desambra izay menjera andro alakamisy. Ity farany izay mbola miakina amin'ny tompon'ny orinasa tsirairay ny fanapanany fiasana ho an'ny mpiasa na tsy. Ny ambony dia tafatotona farany herinandro avokoa isan'izany ohatra ny 17 martsa andro natokana ho fahatserovana ireo mahery fo tamin'ny 17 izay tafatotona andro alahady. 5 sy 4 aprily natokana kalazana ny fetin'ny Pasika. 14 sy 15 May andro natokana ho fankalazana ny fetin'ny Pentecote. Ny 15 aogositra andro natokana kalazana ny fiakaran'ny Maso Maria any an-dranitra andro sabotsy ary ny voalohan'ny volana novambra fetin'ny maty andro alahady.